Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano io sy amin'ny toerana rehetra izay notsika indray ny fampianarana ny teny ity manona trano ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany hitoetra amintsika rehetra. Andriamanitra ny hitantana antsika eo amin'ny asa, eo amin'ny fianarana ary andrindra ihany koa sy andamina ny tokantrano, hanome fahasalamana, hanome izay zaza andavanandro. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hiara hivavaka satria tsy afaka manomboka ny fotoana tsika raha tsy miara mivavaka ka mametraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Mivavaka tsika raha. Tompo Iray Masina sy tsara indrindra, miantso anaranao izay amin'ity maraina ity. Raha andinika sy hianatra indray ny teninao. Eny raha io tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanainao irery ihany. Ko mety aiza raha hanokatra ny fonainao, ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ko dia mitenena raha io fa vonikeno izay vahoakanao. Eny ray romotra ny devoly satria ty fampianarana ny boky ny Apokalipsy ity indrindra tonga ao amin'ny ifombesitry ny Apokalipsy dia ny Apokalipsy toko 7:10. Ka romotra izy Tompo ka mitondra fikorotanana, mitondra sakatsakana maro samihafa ary miezaka mihitsy izy hanapahana ny fampianarana tsy handeha. Manakanana ihany koa izay mihaino any tokantrano any tsy afaka hihaino ny fampianarana ny teninao. Kaninona raha zanatsipika efa n'ilay ratsy, hoentina mandrirotra, hoentina manakorotana sy manapaka izao fampianarana izao, miasa amin'ny fomba rehetra hanakanana izao fampianarana izao tsy handeha. Dia ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy amin'ny fofinaina ilay Satana amin'ny fofinain'i Kristy. Ilay vonona amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy Satana. Tsy manakery tsy manapahefana amin'ny asany rehetra, lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manakery tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao na dia kely aza sy amin'ny fifandraisana mivoakanao ny tokantranony. Fifalevon'ny Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia raha ininao Andriamanitra raha io ka lazainy naranao, mena voninahitra ninao raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ankehitriny ray dia hiara hianatra izay andinika ny teninao, mitenena raha io fa vonikeny izay vahoakanao. Mifona aminao ihany koa nefa izay ray ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny fitondratena, ninona ray nataonay ka ratsy teo anatrehanao, na mety mbola nahalatsaka anay, dia hifonanay aminao raha io, mamindrafo aminay mamelana iloka irenao. Aoka an'ilay rahanao Jesosy hanadio sy hanasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Dia mitenena ray fa vonikeny izay vahoakanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny soratra masina. Lesona ny resantsika farany zany dia niresaka tsika ny eo amin'ilay tandroka kely any moa tsika zany. Fa zavatra ny resantsika tamin'io dia zao hoe ny amin'ilay resaka hoe izy ilay miteny hoe verenako kely vakina fotsiny ilay izy eo amin'ilay 520, toko 7 ny 520. Dia ao nozy izy eo amin'ilay toko 7 520 manao hoe ary teny hanohatra ny avy indrindra izy sy hampahory ny olo-masony ny avy indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eo tanany ireo mba ambara-pahatapitry ny fetrandro iray, fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Dia ny zavatra nijerentsika zany tafarany dia nijerentsika hoe inona ny asa ataon'ity tandroka kely ity. Dia nitantsika tamin'izay dia hoe niresaka tsika ny amin'ilay hoe ary teny hanohatra ny avy indrindra izy, zany hoe hanohatra ny avy indrindra izy. Inona ny fanoherana ny avy indrindra io? Dia ilay izy maninona? Le teny izy miteny zavatra mihoapapana zany io, izy le miteny zavatra mihoapapana io. Dia inona le miteny zavatra mihoapapana hitantsika tamin'izay lesona farany resantsika zay? Dia izy le maka le toeran'Andriamanitra zany. Le maka le toeran'Andriamanitra satria ny Papa dia antsoina inona? Ny Papa antsoina hoe vicaire de Dieu. Na hoe misolo an'Andriamanitra na hoe manolo an'Andriamanitra. Ny Papa dia antsoina hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izy anefa manana an'izay anarana izay, Jesosy Kristy no mitondra an'izay anarana izay.
Ny papa ihany koa dia antsoina hoe le saint-père. Fantatsika tsara fa iza no ray masina, fa le Jehova tompony maro ihany ny ray masina, ary Jesosy dia niteny mihitsy araka ny efa mivakitsika teto manao hoe aza manonona ray etỳ tany ozy izy ho anareo izy fa iray ihany ny rainareo dia ilay any an-danitra. Zany hoe raha resaka ara-pivavahana no resahana zany, nefa ny papa dia milaza mihitsy hoe tsy vitany manonona izy hoe le père fa mbola ampiny eo aloha le saint-père, ny papa ray masina. Zavatra zay zany hoe usurpation, teny hoe fisandohana zany an'Andriamanitra izany. Dia anarana farany koa izay niantsonan'ny papa hitantsika teto dia mitondra le anarana hoe détenteur de la plénitude du pouvoir, zany hoe mitana ny fahefana amin'ny fahafenony na amin'ny faratapony eo amin'ny lafiny ara-panasy ny lafiny ara-nofo. Iza manana an'izay, iza mitana ny fahefana faratapony, Andriamanitra manana ny fahefana faratapony. Dia ireo rehetra voalaza ireo zany mahatonga le hoe ireo rehetra voalaza ireo zany dia zao hoe hiatsonan'Andriamanitra ireo, nefany alainy ho anazy zany ireo attribut an'Andriamanitra ireo izany. Dia zay no resahantsika tamin'iny faran'iny. Fa ny zavatra hitantsika dia zao hoe io vava miteny miopampana zay ananany io dia verenantsika kely izy eo amin'le andininy fafito dia jereo tsara le toko fafito zany verenantsika kely toko fafito le andininy favalo tapany faharoa, toko fafito andininy favalo tapany faharoa. Dia ahoana izy mba hitenenantsika tsy hoe miteniteny fotsiny afa jerentsika an'le toko sy andininy milaza le izy. Dia ahoana izy andininy favalo manao hoe nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka ray kely koa nipotra teo aminy ary novahana teo ny lohany ireo tandroka telo tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopampana izy. Eo moa le miteny zany hoe le tandroka kely manana vava miteny zavatra miopampana. Tsy vitany hoe miteny zavatra miopampana ihany zany izy eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny zavatra ataony zany dia zao maka le toeran'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny tantara. Zay ny zavatra ataony, maka le toeran'Andriamanitra mihitsy eo anatrehan'ny tantara. Zay zany le hoe fanoherana an'Andriamanitra, satria miteny izy manao hoe hiteny anohatry ny avy indrindra izy. Amin'ny alalan'inona ny anoherana ny avy indrindra? Amin'izy miteny zavatra miopampana. Fa amin'ny alalan'inona ihany koa ny anoherany ny avy indrindra? Dia toy izany indray le vaky teny eo amin'le toko fafito andininy fadimy amby roapolo. Renantsika indray le izy. Toko fafito andininy fadimy amby roapolo dia zao no teneniny eo. Ary teny anohatra ny avy indrindra izy, sy ampahoriny olo-maso ny avy indrindra, ary tady anova fotoana sy lalàna. Inona koa zany zavatra anoherany an'le avy indrindra? Anohatra ny avy indrindra hoy izy hiteny anohatra ny avy indrindra, io le miteny zavatra miopampana hitantsika. Faharoa manaraka an'izay koa ny zavatra ataony dia zao eo ambany izy miteny aorianan'le hoe ampahoriny olo-maso ny avy indrindra, ary tady aninona? Anova fotoana sy lalàna hozy izy. Tady anova fotoana sy lalàna. Zany hoe ny zavatra ataony zany eo amin'ny lafiny tantara, amin'le izy izay mihitsy maka le toeran'Andriamanitra izy eo anivon'ny tantarany tany zany, amin'ny alalan'io fanovany fotoana sy lalàna io, amin'ny alalana fanovany fotoana sy lalàna. Fantatsika tsara nefa fa zao iza rery ihany no afaka manova ny fotoana sy ny lalàna. Dia Andriamanitra mazava ho azy, Andriamanitra rery ihany no afaka manova ny fotoana sy lalàna, satria an'Andriamanitra izay attribut zay fahefana izay. Dia efa hitantsika zay tany amin'ny Daniel toko faharoa. Jereo tsara nge any amin'ny Daniel toko faharoa. Daniel toko faharoa dia vakitsika le andininy faharoapolo. Ahoana izy amin'ny andininy faharoapolo. Rehefa nisaotra an'Andriamanitra Daniel tamin'ny vavaka nataony ny amin'ny fahitana zany ny amin'ny nofon'ny Nebukadnezara izay nampahafantaran'Andriamanitra anazy. Dia zao no zavatra tenen'i Daniel andininy faharoapolo ka hatramin'ny faha 120. Eny, niteny izy ka nanao hoe isaorana ane ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery. Ary izy no mandahatra ny andro sy fotoana. Iza no mandahatra ny andro sy fotoana? Izy no mandahatra ny andro sy fotoana. Zany hoe dia ino
andro sy fotoana io zay Andriamanitra no mandahatra anazy dia eo ambany eo ihany izy toy izany izy no manaisitra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka. Zany hoe eo amin'ny resaka hoe Andriamanitra no mandahatra ny andro sy fotoana amin'ny zavatra rehetra, na ny fametrahana ny mpanjaka io na ny manaisitra ny mpanjaka io. Dia aty amin'ny toko faefatra izy andininy faefatra amby folo. Aty amin'ny toko faefatra izy ny andininy faefatra amby folo. Dia izao tsara ny zavatra tenenina eo. Didin'ny mpiampina izany zavatra izany, eny efa mitendrindreo masina izany zavatra izany. Ahafantarany velona fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Ahoana sisy? Ahafantarany velona fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Eo zany le resaka hoe mandahatra ny fotoana. Andriamanitra zany manome ny fanjakana ho an'izay tiany. Na dia olona ambany toetra ary no apetrany eo dia izay no apetrany eo. Andriamanitra no mandahatra ny fotoana zany. Io zany tsy resaka hoe nahiezaka mafy eo ohatra ny ataontsika hoe tamin'ny andron'ny présidence tamin'ny Madagasikara tamin'ny mba mety hoe iza ny tian'ny olona, ao no nifidy Ravalomanana, ao no nifidy ny Andry Rajoelina, ao no sasany hoe fa tsy mety mihitsy ny ataony président Andry Rajoelina ka na inona iodika viana na iadikavanana zany rehefa izy Andriamanitra Rajoelina eo dia Rajoelina eo. Ninona zavatra ataony eo zany rehefa osy Andriamanitra hoe misy antony zany io zavatra io. Ohatr'izay koa ny atem-pitan-ranomasina. Raha iteny zany ny atem-pitan-ranomasina manao hoe tokony miala eo amin'izay Macron fa tonga zao ny fotoanan'ny législative zany. Satria ny foanan'ny Macron ny Assemblée nationale, ny ravan'ny député teo zany. Dia rehefa ny foanany izay zavatra zay, dia mameritreritra ny olona hoe mba cohabitation zany ny zavatra tokony isy eo. Hoe ny gouvernement ho lasan'ny mpanohatra, ho lasan'ireo mpanohatra, ho lasan'ny opposition. Fa raha zay ny ary ny zavatra mitranga io fa miverina ny aminy any izy. Fa zay ny lahatra Andriamanitra, nga afaka manao inona ianao. Na dia ataontsika io mety hoe mipronostika rehefa mety hoe makany amin'izay daholo. Fa mbola tsy fantatra moa izay tranga io zany fa ny zavatra misy dia zao Andriamanitra no mametraka ny mpanjaka, izy no manaisitra ny mpanjaka. Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra. Zay nge mahatonga hoe atsika kristianina zany ny tena resahako eto. Isika kristianina dia zao hoe indraindray tsika tena mirona koa amin'ny resaka politika. Mba misy fotoana koa tsika makamamy ianona mba tiako, ianona mba tiako. Tena mba io mifanaraka amiko. Fa tady dio tsara. Fanjakana izay andrasantsika dia ny fanjakan'Andriamanitra. Fa fanjakana izay mety dia fanjakana ra-tany ihany. Raha za zany za manokana, za tsy miteny hoe zao atao, fa za manokana za aloha mijanona spectateur fotsiny ihany. Satria nahoana? Tsy natao amin'izany mihitsy. Kristy nge, inona ny tediavina nataon'i Kristy ho apetraka ho mpanjaka teto an-tany? Fa Jesosy Kristy fanjakan'Andriamanitra no nipiriny fa tsy niady izay teto izy, navelan'ny niady teo ny Jiosy sy ny mpisorona be sy ny Romanina sy ny ina anarany ity sy ireo zelota. Ka Jesosy tsy niditra amin'ny resaka ara-politika zany mihitsy Jesosy. Amin'ny maha kristianina antsika zay. Mipetraka eo anivon'izao tontolo izao tsika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe za tsy manaisitra anareo amin'izao tontolo izao izy Kristy. Fa zao mivavaka antsika Kristy mba iarovana antsika amin'ny ratsy. Ka oka zany tsika tsy irony hoe zaho andranina. Amin'ny maha-olombelona misy zavatra zay. Fa mba tokony hijanona neutre tsika amin'ny zavatra rehetra zany. Fa bon, iny moa anahy ihany fa tsy miditra lalina amin'izay tsika fa zao ny zavatra fantatro fotsiny dia zao hoe niza lany eo dia Andriamanitra no mametraka an'izay zany. Tsy afa-miala amin'izay ianao dia ekena zay. Fa tsy avy ianao andeha anao grevy andeha hilahatra ery hanongana fanjakana hoe tsy mety fa io mihitsy ny tena zao. Ratsy aroa e, aza manao an'izany. Dia izay no mikasika an'iny zany. Andriamanitra zany araka ilay teniny teo hoe ahafantarany velona fa ny avy indrindra no manapaka ny fanjakan'ny olona ka manome ho an'izay manome izany ho an'izay tiany. Dia io zany resaka fanjakana.
rehefa ho avy koa le fanjakan'andriamanitra zany ho avy fanjakan'andriamanitra io ka ameny fanjakana ho an'ny vahoaka ny andriamanitra dia andriamanitra koa no manendry an'izay fotoana zay. Daniela 7 andininy 12 indray no jerentsika. Daniela 7 ny andininy 12. Dia ahoana izy ato vakitsika ny andininy 12. Ambara-piavin'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny avy indrindra ary tonga ny fotoana azon'ny olona masina ny fanjakana. Ambara-piavin'ny fahagola ozy izy ka nomena rariny ny olo-masiny avy indrindra ary tonga ny fotoana azoan'ny olona masina ny fanjakana. Andriamanitra zany manendry an'io fotoana ihany koa azoan'ny olona masina ny fanjakana. Idiran'ny olona masina amin'izany fanjakana zany. Rehefa mbola tsy tonga zay dia tsy tonga zay fa Andriamanitra no mahalala an'io fotoana io. Izany hoe raha fehezina zany zavatra zay dia hoe iza ny maître du temps, iza ny tompon'ny fotoana. Andriamanitra zany no tompon'ny fotoana. Anazy io attribuen'Andriamanitra zay zavatra zay. Fa zao kosany le tandroka kely dia zao anohatra ny avo indrindra hozy izy ka hitady anova fotoana sy lalàna. Izy mihitsy zany hoe anova fotoana sy lalàna izy. Satria zay le teny eo amin'le 7 andininy 520. Ny fakany ny toerana io zany dia manao azy ho Andriamanitra izy. Manao azy ho Andriamanitra eto amin'ity tany ity izy. Ny fakany an'io attribut hoe izy mahay manova ny fotoana. Dia araka ny tantara tokoa dia inona ny zavatra nataony? Tsy vitany hoe nanova ny fotoana izy eo amin'ny resaka hoe ara-panjakana. Satria ny fanjakana eo ambany fahefana zany. Fa ny zavatra nisy dia ity ilay fanjakan'Andriamanitra any an-danitra lasa nataony eto an-tany. Satria ilay tanàna masina dia lasa ny eglizy ny atao hoe tanàna masina. Zay ny mahazavatra zava-dozan'le izy ange. Dia zany ny dikan'izay zany dia zao satria raha vao miteny izy hoe izy zany mahay manova ny fotoana satria ny fanjakana eto an-tany eo ambany fahefana, eo ambany fanapahana. Dia ny dikan'izany dia zao hoe ny famonjena zany tsy mila andrasana avy any ambony intsony, avy any amin'Andriamanitra. Ny famonjena tsy mila andrasana avy amin'Andriamanitra intsony. Hoe avy any ambony na hoe andrasana ho amin'ny ho avy. Fa tany amin'ny Moyen Âge jerentsika tsara, mijerisika tany amin'ny Moyen Âge. Raha te azo famonjena ianao dia lasa ianao manatona ny eglizy. Eo le resaka hoe indulgence. Fividianana sazy-pahotana manko amin'ny eglizy ianao dia mahazo valiny na narytaontaona na ritantinina na iza efa maty rehetra tany. Tsy mandoa vola ianao, mandoa rakotra ianao. Dia mahazo taratasy ianao certificat. Zay le indulgence. Mahazo certificat ianao dia ny certificat no manamarina hoe efa niala tany amin'ny afo be tantinina ka efa nitsofoka any amin'ny afo fandiovana voavonjy izy. Ny eglizy zany manome an'izay, manome an'izay certificat zay. Fa rehefa tonga ny mpanavoa fivavahana hozy izy Lutera, tsisy valerana io zavatra io reto. Tsisy valerana io. Nefa zany nataon'ny eglizy tsy dia ny olona tamin'izany nino an'izany zavatra zany. Zany hoe le fanantenana zany lasa nandraindraina amin'ny zao ankehitriny zao teo anivon'ny eglizy. Ny amin'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra fa tsy mila andrasana amin'ny ho avy intsony. Dia lasa le fanjakan'Andriamanitra lasa ao anatin'ny eglizy fa tsy any an-danitra intsony. Dia jereo tsara ny mesura politika ny raisiny zany. Inona ny mesura politika ny raisin'ny eglizy? Tamin'ny andro fahiny dia zao ny eglizy no manositra, manao fanosorana zany. Ny eglizy no manao fanosorana ny mpanjaka sy ny amperora. Izy no mametraka azy amin'ny toerany zany. Nanana an'izany fahefana zany izy, tsy refesy mandilo tamin'izany izy. Ary raha nisy ara mpanjaka na hoe amperora lingilingy manohatra anazy, ataony mahamay mihitsy. Tsy sa manohatra anazy mihitsy. Satria nanana fahefana be ity tandroka kely ity zany. Dia izy mihitsy no mametraka ny mpanjaka. Izy no manaisitra ny mpanjaka. Raha misy manohatra anazy dia sorony eo ny ampijaliany mihitsy. Matahotra azy ny mpanjaka sy ny amperora. Dia izy no manositra an'izay. Ary amin'izao andro ankehitriny zao, raha tamin'ny andro taloha izy no manositra ny mpanjaka sy manositra ny amperora, amin'izao ankehitriny zao
ny politika zay hoentin'ny eglizy de manerana an'izao tontolo zao. Manerana zany hoe miasa izy manerana an'izao tontolo zao. Raha raisitsika fotsiny ohatrany, raisitsika fotsiny ohatrany hoe taorian'ny deuxième guerre mondiale zany tamin'ny alalan'ny décision zay niraisin'ny Papa Pie XII. Tamin'ny raisin'ny Papa Pie XII zany de zao ny décision niraisiny de lasa nanana lanjany izy au niveau international. Zany hoe lasa nanomboka ny seho indray zany izy taty amin'ny après deuxième guerre mondiale ty zany. Zany nisy fotoana zany izy io nisy fotoana izy io niato kely fa mbola iresaka an'izay moa tsika zany fa mbola tsy tonga am'izay le lesony. Fa taorian'ny deuxième guerre le izy de ny zavatra nisy de zao hoe ny s'affirme indray sur la scène internationale. Lasa nivelatra be zany izy eo amin'ny nanana ny poahany zany izy, nanana poangeza be izy eo anivon'ny scène internationale zany. De ino ny zavatra nataon'ny église? Zavatra nataon'ny église de zao hoe miditra izy eo amin'ny resaka crise. Raha misy crise mitranga, ohatra zao mijerytsika hoe inona zavatra mitranga ny Ukraine, miditra izy amin'ny resaka Ukraine. Mijery sika amin'ny resaka hoe any Palestine io, geran'ny palestiniana sy ny israéliana, miditra izy amin'izany resaka conflit, amin'ny resaka ady zany. Raha vao misy zavatra mitranga zany manerana an'ity planeta tany ity de miditra foana izy amin'izany resaka crise zany na resaka ady mitranga izany. Eo amin'ny resaka institution koa de manohana ny institution internationale izy. Ary manana 36 organisations internationales ny katolika. Io 36 organisations internationales ny katolika io antsoina hoe OICU. De amin'ny lafiny iny izy io no miasa zany. Io zany le tsotsika oatra am'izao fotoana zao le ohatrany hoe ONG be de be manerana an'izao tontolo zao e. Fa io zany ONG ataontsika hoe ONG katolika zany izy io. Fa à caractère inona zany izy io? Ohatrany hoe humanitaire caritative. Amin'ny resaka hoe inona moa le hoe caractère humanitaire sy caritative? Amin'ny resaka hoe fanampiana ny olona mahantra zany, ny firenena mahantra. Ny resaka hoe solidarité humaine, amin'ny resaka hoe ao anatin'ny hoe firalahiana zany. Resaka hoe olona ao anatin'ny fahantrana, olona ao anatin'ny olana maro samihafa, amin'ny resaka arabola io, amin'ny resaka ara-tsakafo io, amin'ny resaka fahasalamana io, amin'ny resaka hôpitaly, amin'ny resaka fianarana io. Fa ny église anke tena mahavita asa lehibe ny amin'izany. Raisitsika fotsiny ohatra zao mitentsika Père Pedro Madagasikara. Ao anatiny nge Père Pedro. Jereo ny zavatra vitan'ny Père Pedro izy fa zany ny asan'ny katolika. Zay le hoe misy organisation fantatra zany maneran-tany ao anatin'ny OICU zany miasa amin'izay œuvre zay zany, amin'izay asa zay hoe humanitaire caritative. Ny zavatra nisy anefa de zao tsy vitany hoe zay ihany le izy amin'ny resaka le hoe fianarana, amin'ny resaka hoe fahasalamana, amin'ny resaka hoe fitafiana, amin'ny resaka hoe arabolana, amin'ny resaka hoe fampiatranona ihany koa. Fa izy koa miasa amin'ny resaka hoe ara-asa koa manampy izy eo amin'ny asa zany, milafiny rehetra mihitsy zany. De voalohany zany, inona ny rôle n'ity OIC ty? Voalohany zany de zao vavolombelona izy amin'izay asa soa ataony zay. Fa faharoa manaraka an'izay, eo ny tsy fantatry ny olona. Vecteur d'influence izy. Zany hoe mi-influencer izy amin'ny resaka ara-politika zany amin'ny toerana zay hipetrahany. Misy hery politika be zany ao ambadika an'io ihany koa. Zany zavatra tsy fantan'ny olona zany zavatra. Mba manova recherche kely tsika de hitantsika mikasy an'izany fa zany ny zavatra ataon'ny OIC io. Milafiny izy, vavolombelona maha-kristianina azy amin'ireo asa soa zay nitenena teo, fa milafiny faharoa tena mi-influencer ny pouvoir eo amin'ny toerana zay misy azy izy. Manana influence be mihitsy izy. Raisitsika fotsiny raha misy ady zany toerana anankiray de manana prise de position izy, mitsangana ny église, manana ny heriny mihitsy izy miteny. Zay kely izy. Jereo fotsiny ohatrany hoe raisitsika ohatra hoe Madagasikara. Jereo nge zany hoe ny écuménisme any Madagasikara. Ny église nge ny lohandarany anatin'ny
mouvement écuménique eo Madagasikara. Nefa manana ny lanjany iny, manana ny lanjany lehibe. De tsy vitany eo am'zay aminao anatin'leo écuménique zay, écuménisme zay. Fa manerana ny Madagasikara. Rehefa misy ny église, misy ny cardinal, manana ny lanjany reny amin'ny pouvoir sur place zany na amin'ny fahefana eo amin'ny toerana zay misy. Misy lanjany lehibe reny. Taorinan'io deuxième guerre ihany koa, ataontsika taty amin'ny taona 1951 taty, de niantso ny papa nanao hoe mba hisin'le unité des États. Na hoe ny fikambanan'ny firenena zany mba hisin'ny firenena mitambatra zany. Nanao an'izay fiantsoana zay ny papa satria talohan'izay zany mbola nizarazara be ny firenena rehetra. De ho an'ny firenena rehetra de izay zavatra zay zany hoe zavatra tena tokony atao tokoa zany antso ny papa zany. Ny papa no miantso an'le izy. De ny zavatra nisy ary de ty. Niezaka zao tontolo zao mba hisiony io zany hoe firenena mitambatra io amin'ny resaka ara-politika, amin'ny resaka institutionnel. Niezaka zareo zany nahatonga an'izay tanjona zay. De io le zavatra hitantsika nge raha nijeriserintsika tany amin'le resaka hoe tsangambaton'le tany amin'le tsangambato lehibe an'i Daniel rehefa tonga taty amin'le visy tanimanga nitambatra tsika de inona ny zavatra hitantsika teo amin'le visy tanimanga nitambatra. Le hoe opération d'alliance à tous les niveaux. Le fiazahana mitambatra eo amin'ny lafiny rehetra zany. Na ara-économique io, na ara-politique io, na ara-pahasalamana io, na ara-pivavahana io. De hoe miezaka hitambatra izao tontolo zao ny amin'ny lafiny rehetra. Zavatra efa hitantsika zany. Kanefa ny papa zany nanao an'izay fiantsoana zay ary ny puissance teto amin'ity tany ity zany na ny fahefana teto amin'ity tany ity de zao nahatsapa an'izay ka niezaka hahatratra an'izay tanjona nambaran'ny papa izay. Zay ny mahatonga an'le hoe misy G7 amin'izao fotoana zao fivorian'ny ireo mpitondra ny firenena matanjaka maneran'izao tontolo zao, ao ny G8, ao ny G20. Misy foana zay fivoriana zay zany. De taty aorian'ny deuxième guerre zany nisy ny resaka hoe alliance politika io. Amin'le fiazana hitambatra zany ara-politika. Efa niresantsika teto mikasika an'io fa tsy de resaka lavana iny tsika. Ao ny resaka Union africaine zao. Hoe mba hisin'ny démocratie ny Afrika, hisin'ny zon'olombelona ny Afrika, hisin'ny fandrosoana any Afrika. Teo ny ONU raha natao izy tany am-boalohany. Mbola 51 membres izy tany am-boalohany tany. Am'izao izy 193 États membres. Ny tanjo zany mba hisin'ny fiadanana eto amin'izao tontolo zao. Ao ny alliance économique zay hitantsika ihany koa tao anatin'izany. Ny CCE. Ao ny resaka fitambarana koa amin'ny resaka hoe exportation na pétrole ny resaka OPEP zany. Ao ny resaka écologie ihany koa. Io resaka COP zay resahana foana io. De inona moa ny resaka le COP resahana ty hoe COP 21 sy ny karazany ty. De mikasika le hoe convention des nations sur les changements climatiques zany. Convention hitambaran'ireo firenena ny amin'ny fiovan'ny toetrandro zany. De manao politika mitambatra izy amin'izay zavatra zay. Hoe inona ny ezaka ataontsika, hanao taxe carbone tsika. Mba hampihenana zany ny CO2. Ao ny mba ahena koa ny pêche industrielle, ahoana ny fomba hanatsarana an'izany. Eo ihany koa ny fomba mba hahatsara ny tontolo iainana, de zao hanao voiture électrique tsika ao anatin'ny daholo zany rehetra zany. Ny rafina ara-pahasalamana, Organisation mondiale de la santé, ny OMS. Zany izy daholo zany. Bon, be dia be le izy fa tsy ary voatanisa daholo fa sombitsomby zay zavatra voalaza teo zay. Ary ny tena farany moa zany tao anatin'izay de hitapoky hitam-pirenena zany. Tsisy afenina zany. Nandritran'ny afrina tsika tao anatin'ny quarantaine Covid-19. Raha tsisy angeza ny fitambaran'ny firenena zany, ahoana ny ahafahana nanidy an'izao tontolo zao. Nandritran'ny fotoana maro. Nidy amatrano daholo zao tontolo zao.
na ny biby azagaga hoe atao tsisy olona tsony mandendeha ire amin'ny arabe le biby avany anaty ala reny vokatr'izay politika commune zay zany fa ny tanjony zany de zao hoe le politika global io zany ny tanjony hoe fitambaran'ny politika manerana n'izao tontolo zao de ny pays occidental moa ny lohandarana amin'izy io zany de iza moa ny leader ny pays occidental zany fa ny firenena amerikana de manaraka daholo ny ambony rehetrarehetra de zay manohatra zany de zao reny ny fahavalo reny tsy mety manao ny filaminana misy eto amin'izao tontolo zao ty zany ny antony naravany ny Union soviétique ny URSS zany vokatra ny zavatra nataony zareo de nravana mihitsy mba isian'izay fitambarana izay zany de io le atsotsika araka ny tenentsika farany iny io le atsoina hoe nouvel ordre mondial ny papa zany no niantso ny fitambarana io mba isian'ilay rindra iray ho an'izao tontolo zao zany hoe rafitra iray ho an'izao tontolo zao de jereo tsara fa inona ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy manaiky an'izany ny Poutine de lasa maninona lasa manangana coalition hafa ihany koa izy miaraka amin'ny Chine miaraka amin'ny Iran miaraka amin'ny Corée du Nord de lasa fahavalon'io nouvel ordre mondial io nge zareo zay mahatonga le problème am'izao fotoana zao zay mahatonga ny problème am'izao fotoana zao ny zavatra misy nefa am'izao fotoana zao de zao hoe io antso nataon'ny papa io zany hoe mba hitambaran'ny firenena zany ananany hoe politika global anankiray tanteraka nge zany am'izao androtsika zao kehitrina tanteraka zany miresaka hoe Union européenne Union africaine ny fiarahana be deaibe zay rahany zareo tanteraka le izy fa zao fotsiny Andriamanitra manakana an'le izy tsy ho tanteraka amin'ny lafiny ray le izy satria nianjera ny URSS hitatsika iny de nieritreritra izy tena hoe vita hatramin'ny farany fa satria nahoana Andriamanitra no mandahatra ny fotoana fa tsy izy ny mandahatra ny fotoana na de miezaka ary izy Andriamanitra mandahatra ny fotoana satria nahoana misy foana ny misy ny récalcitrant amin'ny akilany zany manohitra n'izay zavatra zay zany de eto moa izy hoe raha ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao ny église zany de zao hoe misimpose izy manerana n'izao tontolo zao misimpose izy manerana n'izao tontolo zao ary misy mpandinika ara ny laza mihitsy zany manao hoe mpandinika anankiray izy ty ary izy ty olona atao amin'ny église katolika ihany izy ty ary mbola ao anatin'ny église izy jésuite efa niala izy ty mametraka mihitsy izy manao hoe ny église izy de mitovy niveau amin'ny Russie sy ny Europe ary ny États-Unis jereo tsara nge zany nge ny puissance matanjaka eto amin'ity tany ity nefa apetraka io mpandinika io zany izy hoe ny église de mitovy niveau am'ireo izy mitovy fahefana am'ireo fatatsika efa ny église nge de ny jereo tsara ny haben'ny firenena amerikana ohatry ny ahoana ny habeny ohatry ny ahoana ny superficieny nijerisika ny firenena européenne ohatry ny ahoana ny superficieny jerisika ny Russie ny firenena ngeza indrindra manerana n'izao tontolo zao ohatry ny ahoana ny haben'ny Russie zany fa mba jereo 67 hectares ohatry ny ahoana ny haben'ny 67 hectares fa mbola kely noho io ny haben'ny territoiren'ny église 44 hectares ny habeny zay ny mahatonga azy hoe tandroka kely izy satria kely ange izy fanjakana kely izy nefa manana fahefana lehibe zay ny mahatandroka kely 44 hectares ny superficie ny toerana zay misy anazy nefa izy manana fahefana lehibe de io mpandinika io milaza zany manao hoe ny papa ozy izy amin'ny andro farany de izy ozy izy no mitondra ny tsy haiko mandika le izy fialako tsiny celui qui le pape des derniers temps ozy izy était décrit comme celui qui tenait les rênes du destin du monde izy zany no mitondra
ny destin'izao tontolo zao. Izy no mitondra ny hoavin'izao tontolo zao. Eo ambany fahefany, eo ambany fifehezany. Zay zany ny papa amin'ny andro farany ozy izy. De zao no tenen'ity observateur anankiray ity zany na mpandinika anankiray ity ny anarany antsoina hoe Malachi Martin. Zany hoe jésuite taloha zany izy ity. Fa am'izao fotoana zao zany izy de hoe professeur à l'université grégorienne pontificale du Vatican. Zany hoe mpampianatra amin'ny université grégorienne pontificale ny Vatican mihitsy zany izy ity zany. De nanoratra boky izy tamin'ny 1990. Zany hoe au lendemain-ny nianjaran'ny mur de Berlin zany hoe taorinan'ny anjaran'ny mur de Berlin zany izy nanoratra boky izy de ny boky nosoratany hoe les clés du son boky nosoratany. I boky clés du son de miresaka ny géopolitique zany mondial. De zao ny zavatra teneniny vakiko le izy de ao adikako amitsika. Il n'y a plus aucun doute. La grande compétition entre ces trois forces pour établir le premier système mondial de gouvernement qui ait jamais existé dans la société des nations a déjà commencé. Tsisy fisalasalana intsony ozy izy, fa ny fifaninanana ozy izy misy am'ireo force anankitelo reo. Les forces anankitelo nyresantsika teo zany hoe Russia, ny Europe, ny États-Unis. De ozy izy tsisy fisalasalana intsony ozy ny amin'ny fifaninanana am'ireo force anankitelo reo izy, ny amin'ny fametrahana zany hoe iza no premier gouvernement mondial. Fa efa manomboka ozy izy io fifaninanana io tamin'ny taona 90 izy ny teny an'izay. Ny zavatra nisy nefa ozy izy de zao. Le principe de séparation de l'Église et de l'État a ruiné la moralité de l'Occident et doit être donc aboli. Ny zavatra natao tany aloha de zao hoe mila sarahana ny Église amin'ny fanjakana. Kanefa nozy izy io fampisarahana ny Église sy ny fanjakana io zany satria zavatra anankiroa tsy mitovy zany zay satria ny sarahana zay sarahany firenena zay tany aloha am'le resaka hoe aoka tsy ny Église tsony no mitondra ny fahefana mitondra ny fahefana satria zay ny zavatra nisy tany amin'ny Moyen Âge. Le hoe ny Église nanana fahefana teo amin'ny fanjakana. De rehefa tonga nefa taty amin'ny andron'ny Napoléon zany de zao nesorina io ny sarahana ny Église sy ny fanjakana ka ny raison ndray zany ny fahalalana ndray zany no deifiena tamin'izay fotoana zay no nasandratra ndray zany. De nefa zany taty orinan'ity taona 1990 ity zany tamin'ity taona 1990 izy nanoratra ny boky ity de ozy izy hoe io fanasarahana ny fanjakana sy ny Église io izy de zao nanimba ny fotom-pisainan'ny Occident ozy izy io zavatra io ka tokony maninona tokony horavana ozy izy io tokony hoesorina ka ny zavatra tokony apetraka ozy izy de zao ametraka ordre moral spirituel maritra zay zany zavatra tokony apetraka am'izao tontolo zao. Ka izy ary no afaka mitondra ny ordre moral spirituel zay maritra io. De toy zany izy manao hoe c'est le pape en tant que vicaire du Christ, la plus haute autorité sur la terre, qui a reçu de Dieu cette mission particulière. Ny papa ozy izy amin'ny mahasolon'Andriamanitra azy, amin'ny mahasolo Kristy azy, izy no autorité faratampony izy izay nahazo tamin'Andriamanitra izany mission izany. Izy no afaka manao an'izany asa izany. Mametraka an'le ordre moral et spirituel maharitra eto amin'ity zao tontolo zao ty. De vokatra n'izay zavatra zay de zao ny papa fantatsika tsara fa fantatry ny rehetra izy ary arjainy rehetra izy. De zao ny zavatra tenenin'ny farany. Le catastrophe d'ordre cosmique ozy izy qui est survenu sur l'Europe de l'Est. Inona moa catastrophe d'ordre cosmique io zay nitranga tany amin'ny Europe de l'Est. De le faharavan'ny URSS io. De zao ny teneniny le catastrophe d'ordre cosmique qui est survenu sur l'Europe de l'Est doit anéantir tout espoir des communistes et des capitalistes de dominer le monde. Io faharavan'ny Union soviétique io zany. De zao hoe manapaka ny fanirin'ny kapitalista sy ny communiste
anjaka amin'izao fontolo zao zany hoe tsy afaka vokatry ny faravan'ny URSS zany de tsy afaka manjaka ny kapitalista sy ny communiste fa iza no afaka manjaka ozy izy de zao ny zavatra teneniny de cette catastrophe ozy izy le pape devait émerger comme le serviteur du grand dessein de Dieu. Ny papa zany no manino izy no tafakatra indray zany amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy manatanteraka ny planin'Andriamanitra. Ny papa zany no manana fahefana anatanteraka le asan'Andriamanitra. De normal be fa nomena anazy ny fahefana io zany zavatra miafina io zavatra resaka kosmika io. Zavatra resaka kosmika io satria ny zavatra misy eto amin'ity tany ity nge tsika mijery ny zavatra hita fotsiny. Fa ny zavatra fantatsika de zao raha nianatra tsika ny apokalipsy 7 de fantatsika tsara fa nomena n'iza ny lakle. Iza no nomena ny lakle ny amin'ny 7. Nomena ny satana ny fahefana eto amin'ity tany ity. Nomena ny satana ny fahefana io. De ny zavatra misy eto nefa de zao na de niezaka nanjaka ara ny communiste, niezaka nanjaka ny kapitalista. Teo amin'le resaka adiny hoe fanjakana amin'izao tontolo zao ary amin'izao fotoana zao ary izy mbola miezaka amin'izay fotoana zay satria rehefa nisaraka ny rehefa nanino izy ity mipoaka indray guerre Ukraine io de nipotra indray ny Russie zany miezaka hoe zay tsy manaiky anjakan'ny Occident. Fantatsika tsara fa raha mametraka tsika hoe aiza ny toerana misy an'ny papa. Ao amin'ny Occident nge misy an'ny papa. Ka normal be zany raha izy no lehibe indrindra ara-moraly ekena eto amin'ny firenena Occident. Ary ekena manerana n'izao tontolo zao. Raha mijerisika zany le faminaniny Daniel de zao hoe marina ny zavatra voalazan'ny Daniel mikasika le faminaniny. Satria nahoana le tandroka kely zany de zao hoe manjaka izy manerana n'izao tontolo zao misafirme sur la scène internationale. Miasa izy amin'ny fomba rehetra zany mi-influencer ny pouvoir zay misy araka ny zavatra andresantsika teo. Ary zao tontolo zao de resy lahatra mihitsy manao hoe izy no chef moral manerana n'izao tontolo zao. Jereo tsara raha vao misy fotsiny problème manerana n'izao tontolo zao. Zavatra misy zany mandeha vaovao zany fantatsika. Manana problème miandro Rajoel, lasa izy miazakazaka makany amin'ny papa aloha. Manana problème manana ny tonga ny Américaine, mandeha makany amin'ny papa ny Américaine. Manana ny président tamin'ny andron'ny Macron, eny ao anatin'ny Macron motsika zao. Fa ny président zao tontolo zao miazakazaka makany amin'ny makany Vatican daholo, maka conseil ahoana ny atao. Satria nahoana izy no eken'izao tontolo zao. Chef moral et religieux eken'izao tontolo zao. Na de teo aza ny teny tany aloha rehetra tany hoe fanasarana ny fivavahana sy ny fanjakana. Fa eken'izao tontolo zao zany eo amin'ny taratasy fotsiny izy manao hoe fisarahan'ny fanjakana sy ny église. Fa amin'ny zavatra sehony manaiky ny église tanteraka n'izao tontolo zao. Manaiky miondrika anatrehan'ny église zao tontolo zao. Inona indray ny mesure religieuse zay niraisiny zany. Nandraisany izy mesure politique. Hitantsika teo hoe izy ny mametraka ny mpanjaka, izy ny manaisitra ny mpanjaka, izy ny miasa eo amin'ny sehatra international, eo anivon'ny mpanjaka n'izao tontolo zao izy miasa mihitsy izy. Ary mametraka organisation izy, organisation d'influence manerana n'izao tontolo zao. Zany hoe tena manana hery sy fahefana lehibe izy. Inona indray ny mesure religieuse zay niraisiny zany. De ny zavatra niraisiny eo amin'ny resaka hoe mesure religieuse zany de zao hoe satria tsika ny zavatra nresantsika teo de hoe manova fotoana sy lalàna izy. Zany hoe tsy vitany hoe fotoana ihany zany no novany, fa ny lalàna ihany koa no novany. De lalàna inona? Satria ny zavatra resantsika de hoe manohatra ny avy indrindra. Zany hoe raha nanova ny fotoana zany izy hoe Andriamanitra mametraka ny mpanjaka, Andriamanitra manaisitra ny mpanjaka, izy koa zany nanao an'izay hoe za mahay mametraka ny mpanjaka, zay mahay manaisitra ny mpanjaka. Fa le lalàna zay ovany ty ihany koa de zao lalàn'Andriamanitra koa zany ty ovany ty satria hoe manohatra ny avy indrindra izy. De ino io lalàna hafa zay nanolony an'le lalàn'Andriamanitra io? Ny lalàna ara-tany io. Ka nanomboka aty amin'ny taonjato voalohany taty zany de zao hoe
ny fomban'olombelona na ny tradition'olombelona no lasa nanolona ilay lalàn'Andriamanitra. Izay zany lasa nanolona ilay lalàn'Andriamanitra. Dia raha mijery fotsiny tsika hoe ny sabatan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ho ajaina sy hotompona, ilay sabata andro fafito, lasa nosoloana ilay andro alahadin'ny andro fivavahana amin'ny masoandro. Lasa nosoloana ilay andro alahady andro fivavahana amin'ny masoandro. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy any amin'ny Exodosy 20, manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ene manano asanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra ozy izy Andriamanitra. Fa ny andro fafito ozy izy dia zao tena andro fitsaharan'Andriamanitra tokoa. Any amin'ny Exodosy 20:20 tsika no mahita an'izay zavatra zay. Efa nresantsika lava teto foana zay. 10 dia miteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ene manao ny asanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra ozy izy. Fa ny andro fafito dia sabatan'i Jehova andro, sabatan'i Jehova Andriamanitra ozy izy. Lalàna zany zay lalàn'Andriamanitra zay. Io lalàn'Andriamanitra io nefa dia zao mbola mitandreman'ny mpianatra io. Mbola mitandreman'i Jesosy Kristy io tamin'ny fahavelon'i Kristy. Satria rehefa tonga ny sabata dia zao maninona? Araky ny fanaony dia mitsofoka amin'ny sinagoga Jesosy. Araky ny fanaony dia mitsofoka amin'ny sinagoga Jesosy. Luka 4:5. Ny mpianatra ihany koa araka ny fanaony dia maninona? Mitsofoka amin'ny sinagoga ihany koa ny mpianatra. Asan'ny apôstôly 7:1 sy 2. Fa zao tsy ampitsony ny fotoanantsika fa verenantsika kely io amin'ny lesona manaraka. Ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Tomporay masina sy tsara indrindra. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao nafahanay nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny herina ny tanjaka fa hafanainao rery ihany. Manamasinana iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Halleluia. Amen. Dia misaotra antsika rehetra, tain'Andriamanitra daholo tsika. Bye bye daholo. Shema.